maty izy rehetra mihitsy no efa ao anatin'ilay draftasa fanatanterana teknika be fanjakana amin'ny fanavozana. Ny fisaorana faharoa nefany dia misaotra ny sombavambahoaka ny amin'ny fampitana ireny fangatahana sy fanakianana ireny satria natsapa izahay fa misy fankasitrahana avy amin'ny sombavambahoaka ny zavatra efa vita ary misy famporisihana ihany koa ny any anafainganana sy ny anatsarana ny fiantraikany asa izay ataon'ny gouvernement tao amin'ny vahoaka malagasy ny ankasitrahana ireny satria mahatonga anay mbola zoto asa tsara kokoa sy mafy kokoa izany. Araky ny teneniko teto tamin'ny naneo ampahabemaso amin'ilay draftasa fanatanterahana iny dia hoe mila ny hevitry ny sombavambahoaka ihany koa izahay ary dia omaly nahazo ny tenako manokana voasamba no prime ministre ka tena voasambany ary za koa tsy mbola nanao ministre marina fa nanaraka ihany zany tamin'ny fahitalavitra taloha efa misy ny fifampiresana ohatr'izao ny gouvernemanta sy ny antenimieram-pirenena fa raha nanao an'ilay draftasa fanatanterahana iny zay tsy nanontany sombavambahoaka na anankiray azy hevitray manokana izy. Rehefa niaino anareo teto zay omaly dia hoy za hoe kay tena zay ny anton'le fifanatrehana herinay nareo omaly zay tsy tafiditra anatin'ny drafitrasa iny zany amin'le fomba fijerany lafiny politika fa tsy atsipriany be dia ho ahitsinay ny drafitrasa fanatanterahana satria tena avy amin'ny vahoaka ny zavatra mety ny sombavambahoaka omaly. Dia rehefa manao ny LFI zany zahay satria ny LFR moa efa lana dia anaty fanatanterahana ny LFR misy efa ho tanteranay reny fa anaty ny LFI kosa ny fangatantsika teo ka zay tsy tafiditra anay anaty ny LFR tamin'ity izahanay zany ampidirina anaty ny LFI zay efa manomboka anazy zay zao manale izy ny LFI 2027 zay tsy tratra amin'izay mazava ho azy tsy volam-panjakana ihany mantsy no ampiasaintsika fa tsika mamarana mpiara-nodinanto hafa dia izahanay tadiavana mpiara-nodinanto reto any no ataoko hoe fanazavana dia tian'ny primature momba ny ankapobeny omaly ny oresako manokana zany dia ny ankapobeny efa nalatra dia matofilo teo ny fandraisam-pitenen'ny ministra zay tona ny siprieny izy tsy ho lava zareo ny andraisam-pitenena zany momba ny fanabeazana aloha ny fahasalamana ny fotodrafitrasa ny sehampamokanana ny fandrimpanemana ny vindim-piainana ny momba ny fiainan'ny mponina dia ny jiro sy rano ary ny solika ny momba ny asa sy ny fampananana asa ary ilay fanadiovana ny fandrarana na hoe climat des affaires manetrana fanontaniana taminay omaly. Ireo zany amin'ny fomba fijeriko no tena zavatra goavana songadina tamin'ny fianona ny sombavambahoaka omaly. Momba ny fampianarana sy ny fahasalamana mitovy recrutement afainganana misy poste budgétaire PDB efa ao zavatra misy teo zany mahazo tatitra ny ministry ny vola sy ny fitantaram-bola hoe misy poste budgétaire efa tany 2021 nomena dia tsy nampiasaina tsy fampianina ny antony misy tamin'ny 2023 misy tamin'ny 2025 misy 2026 dia ho ampiasaina reo poste budgétaire reo fa kosa ho afainganana zany le ampahidemasy sy ny sisa mba ahafahantsika zany mampiditra an'ireo maître frame sy ny bénévole arakaraky le poste budgétaire efa disponible zany ho mpiasa-panjakana anatsarana ny fampianarana sy ny fahasalamana ao koa le fangatahana fanorenana na fanarenana efitrano fianarana na CSD misy centre hospitalier de district misy voaresaka teo omaly any amin'ny toerana sasany misy fangatahana ihany koa centre d'examen na baccalauréat dia ny fampitaovana an'ireo mazava ho azy tsika tsy hifanitaka eto amanetsiny ny efitrano sekoly eto Madagasikara tsy ho vita anatin'ny enimbolana na herintaona zany zavatra zany fa kosa misy ny tena lalam-pahamena misy ny tena voa mafy dia reny no ametrahantsika anazy fa hitondra ny détail moa zareo rehefa aveo ao koa ny fanendrena tombona ndraiky tany ny faritra voalaza manokana ny faritra Ambatosoa
nangataka misy faritra vitsivitsy nangataka directeur régionaux sy misy chef fiscaux sy ny sisa zany dia efa nomena moa mibaiko ny ministre tompon'andraikitra anafianganana ny fanelena tompon'andraikitra satria dia tsy ade tokoa ny asa fa lasa manitaka fotsiny raha apetraka le izy nefa tsy asiana olona iasa koa. Marobe ny fangatahana fiara ho an'ny reo sy ministera tsiraiky ministera resaritsy hoe mety ampotony fa le sampandrarana dia ny ministera ny finance moa zany iresaka an'izay rehefa avy eo momba ny fotodrafitr'asa ny lalana aloha zany resahana eto dia tonga dia ampifandraisiko amin'ilay sy ampamokarana dia re tohadrano be lehibe zay resahana omaly. Raha misy dify ny anarana route nationale ifonako mbola tsy manana tsenjera fa angamba ny ministry ny asa vaventy manana tsenjera anazy misy ny zavatra resahana omaly tena hitanay fa tena lara-pamena tokoa. Miresaka manoro vatomandry miresaka marolambo miresaka tanambambana ampotsy misy be anala miresaka mandry tsara makany antsoy zay amoanina mivokatra. Misy koa teo resaka RN29 angamba reo farafangana makany iosy RN27 dia avy eo le malaimbandy mivoaka makany ambositra marobe le izy dia misy ny efa anatin'ilay programmatsika mitito amity misy kosa tonga dia anaovan'ny gouvernement engagement fa ho atao amin'ny taona dia ministre ny travaux publics moa zany no anonona anazy rehefa avy eo hoe reto tonga dia afaka atao amin'ny herintaona fa ireto kosa atao anaty planification atao anaty fandaharan'asa fa hitadiavantsika mpiara-monina izany ho volam-panjakana daholo manaovana ny asa eto mba hiatantsika ny fiankinandoha. Manara loatra fa misy resaka nantany mombany hoe manahoana ny amorina ny vola entina miasa nefa tsy hanerena ny malagasy tsy ampimbona ny eta sy ny aby isan-karazany dia zay lazanay hoe mitady mpiara-monina isika. Ambatobe ny adiniko tsy maninona le anarana teknisy fa le lalana ny lazainao avy eo ambatoboeny makeo national numéro 4 koa dia renay tsara le fangatahana dia ao ministère ny travaux ijery anazy fa tena marina fa tany mahafokatra be koa ambatoboeny mila mivoaka ny vokatra avy any. Ny eo amin'ny lafiny sy ampamokarana dia ny lazaiko manokana eto ny fambolena sy ny fiompiana maromaro le zavatra ampiasana omaly ny vidy ny vary vidiny lavanila vidiny jirofo vidiny voanjo sy ny sisa izay kakao izay satria vary sy ny lavanila no hita nanaovana hetsika zany dia nangataka koa sika hoe jereo le vokatra hafa sasany dia misy politika atsika zay mampametra-pampirenana ilo no manina hoe nationalisation mety sahiny fa nisy contextuel ahafahantsika miaro alo mpamokatra ireo nefa ihany koa miaro mpanjifa dia niditra atsika me hoe ny SPM aloha no ividy an'le vary ohatra tany loatra mba tsy latsaka be le vidiny any amin'ny mpamokatra iarovana ny vidy ohatr'izay koa nataontsika ny amin'ny intervention lavanila ohatr'izay koa ny ataontsika ny vidy tsoloky isorana ny angemenam-pirenena tamin'ny fangaliana ny lalàna momba ny soloka iny fa tsy hoe nationalisation le atao fa kosa mba ahafahantsika miaro na mifehy vidy hiedintsika ny monopole ampimamba ny indicateur zay miteny gasy na oligopole izy raha ohatra ka vitsivitsy mifehin'le sera ka tsy ahafahantsika mampiroborobo ny fandarana zay fotsiny ny antony zany hoe zavatra no toejava misy io fa tsy hoe tonga ny SPM dia andeha hivitsoloka ka lasa tsisy fifaninanana eto tsy manao nationalisation isika io fa mampanao fifaninanana mba hidinany vidiny soloky ohatra zany koa midirintsika ny amin'ny vidim-bary sy sisa rehetra hoe gao vidiny SPM aloha iarovana le mpamokatra rehefa avy izy amidy ihany koa amin'ny vidiny izay tsy amony ihany koa nefany ny mpanjifa. Momba ny ponina voaray tanteraka ny afatra avy amin'ny Tsombavambahoaka hoe raha fahazoana azy dia hoe tsara nay mizara
vary sy ny sisa siramamy nefa kosa tsy mahasoa amin'ny lavitrezaka izay fa ny fampanananasa ny tena vahaolana dia voaray le hoe argent contre travail sy ny sisa dia anao fandrindrana zany ministère amponina am'ireo ministère manana asa ho atao mba ahafatsika manao reny mosy ny sisa reny zany miasa ny olona manana fidiram-bola zay zany zavatra atao zao dia miena le fitondrana vary 25 kilo sisa zay ho amidiny any iny rapitso fa sy vola le tena tadiavana dia zay zany no famitsina hoentinay momba ny ponina zany dia ho ny fampanananasa amboram-ponina aina azafadinina tompoko misy an'ireo ataontsika hoe sokajin'olona marefo na voahilika eto amin'ny firenena dia misy le fangatahany sombavaloako ambaly hoe mba alaivo hiditra ny concours administratif ny tamoratsika mba ampienana ny tsy fandrimpalemana sy ny sisa dia hita zany tsika mazava koa ministra tondraitra rehefa aveo amin'ny fanokafana arakaraky ny filana kosa nefa nisy satria ny fampidirana atsika any amin'ny fanjakana tsy vahaolana ny ady tsy fanananasa fa ny fampiroboroboana sehatra tsy miantona no tena vahaolana amin'ny tsy fanananasa ka arakaraky ny filana zany aty amin'ny administration zany dia isokatra ny concours administratif ary misy ny fanomezana vana an'ireo sokajin'olona marefo tany isaiko anatin'izany ny olona manana fahasembanana zay mitaraina fa na manana ny fahaiza manao ary izy matetika sahirana mitady asa raha hoarina ny olona mitovy fahaizana aminy fa tsy manana fahasembanana ohatra ao anatin'izany ny olona manana toetena varina rehefa niraisinay zareo dia misy manana master manana doctorat fa rehefa mitady asa tompoko dia tena hoe olona hafa mihitsy reto dia tsy voaray reny zany rehefa mandeha ny concours administratif na tsy concours azy fa ny fandraisana mpiasa-panjakana tsy mandalo concours ka raha manana ny fahaizananao izy dia raisy mena priorité ary tenena eto misy le hoe areona zany na tsy mahay ninina izy tsy marina zany tsy mahay zavatra zany tsy maintsy misy zavatra ainy ao tsy misy olombelona tsy mila demaritra talenta fa mety tsy manana baka izy fa mety mahay manao CG amin'ny ordinateur dia raisitsika izy zay zany aloha fanomezana vary manokana fisonjovana manokana misy kajolona marefo ao anatin'ny recrutement ty am'fanjakana ary ho apresiana am'izany akoa zay ao misehatra tsy miakana zany mba hijery an'ireny namatsika ireny momba ny solika ny jiro sy ny rano dia mankasitraka aloha fa tena renay tsara mihitsy hoe nakasitrahanareo sy ny vahoaka ny zavatra vita hoe nena délestage ary isorana koa le hoe efa voninao tany ametrana parc solaire ny afatra sasatsasany ny ataonay zao aloha dia anafaingana ny fahafahan'ireny le lazaiko maly le mpandraraha secteur privé zany anao parc solaire reny amoraina le izy mba ahafahana mametraka ny parc solaire zany tsara mihitsy anao tena sehatra tsy miankina no mandraraha amin'ireny sehatra ireny ya araka ny mba miangaba atsika sovavahoaka mba tsy tapatapa tena zava-dehibe ny zavatra famalina ny fantanina ampilatsika tamin'ilay ministra raha izy faharoa manaraka an'izay mangataka atsika koa ao atsika manao gazety fantatsika tsara fa zahay rehefa mivory ato tsy mialato raha tsy miraka ambe folo ato zay ny mivory ato zay ny miady hevitra tsy lendreny koa ato zay ny misakafo so de garde anareo fa mivory zao zay voaraka misakafo naray ka mba iangaviana io fakanareo sara zahay misakafo ato tsy de mety ka mary avelanay nareo menay toerana zavatra piblienareo any zay misakafo miady hevitra tokony efa ataotsika rehefa mialatsiny arahantsika tsara mipandray fidenana rehetra fa tsy zay satria zahay tsy mara fotoana na isakafo any
na isakafoana tsy an'izay fotoana fa voady commission nataonay hatramin'ny 2 maraina zahay manao azy azy tamin'ny 12 alina zahay vao niala tato niaraka tamin'ny prime ministre sy niaraka tamin'ny gouvernement ary zahay any mifanampy zay zany baingabenareo mpanao gazety ary nareo mpanao gazety tsy adininay omena sakafo koa nareo fa lasa zahay ndray koa no alainareo sary rehefa doko tsy mety zany satria fifanahita ho a sariny solombavam-bahoaka alefanareo avy tato mihitsy le izy fa tsy de tsara zay zany ndraika aoka itsika ifanaja aoka itsika ifaneo vonary de nareo solombavam-bahoaka nomenanareo fotsiny ny sakafo marainareo de tsy mba miresaka azafady eo izy zay olona malaza zay tsarovo zay nataonareo vehivavy raha nangataka isika tamin'ny minisitry fitsarana mba hatsaranao ndray koa zao a no manampy atsika satria hiasa isika de io sakafo maraina io toko de avy amin'ny rahabato minisitry itsarona le nataona vehivavy andreoto prime ministre mahatsapa fa tsy fahavalo isika fiara-miasa isika andim-panjakana sambymenena napetraky nalapanorena hifanampya ary mino ao fa raha mitoy zao zavatra zao moramora ny ampandosona averiko amin'ny andrevatoa praimitsary ny latosiny nanapahana mba handaminana fotsiny satria andrarandaiky so zany averina aminao andrevatoa prime ministre ny andresina fitenena misaotra indrindra andrevatoa filo eny eo amin'ny lafiny rano sy mijiro misy fanazavana oentin'ny ministre mandraikitra manokana rehefa aveo fa tena ity ngambany atao hoe tena anton'ilay etsika tamin'ny heritaona de zay natonga atsika hoe io aloha zany no tena lara-pamena lehibe indrindra raha tsy maintsy misafidy zahay ohatra hoe jiro sakianja fanaovam-bolina de jiro aloha ohatrzay zany no fomba fijery fa tsy hoe tsy ataoko satria na angatakianja daholo angamba ataoko hoe 700 zay nandray fitenenana maly fa ialanatsika tsy hoe maivana akory ny tanora sy ny fanatanjahantena marina mitsy le tensika hoe mba miaro anazy tsy ho any amin'ny tsy valolava moronony sy ny sisa fa raha tsy maintsy misafidy zany de ty jiro sonanokely satria ty managana ny asa fitadiavana mihitsy ary mety ahafaty atsika dia mena fitenenana moa zareo rehefa aveo le filarana zay fanadaminana andrimatofilo ny terenena anazy ny lafiny asa sy ny fampananana asa ary ny fampiasam-boly eto Madagasikara resy lahatra izahay fa io tsy fandrimpanemana io tsy hoe ditra n'olona irery no mahatonga an'io fa tena fahantrana zay zany ny tena antony lalina fahantrana mahatonga hoe voalazantsika omaly le izy ka mahatonga le olona lasa manao asa ratsy de ny zavatra ataontsika zany zao mba ahafahana mamorona asa betsaka be ao le ataontsika hoe fanamaivanana ny lafinetra sy ny sisa misy allègement fiscal incitation fiscale BDB ny politique foncière atsika manamora ny fahafahan'ny olona mizaka tany sy ny sisa ary ny fampiasantsika amaly mitonga ny antsipireny ministre rehefa aveo ny arena nanatsika na ny an-dranomasina na ny akivony tany sy ny sisa ho amoraina ny fahafahana na malagasy zany na vahiny mahandraraha ao anatin'io satria rehefa miforona ny asa BDB ny olana mivahy Madagasikara ankoatran'izay mety tsy maintsy atao eo no eo amin'ny fampitombona anisany miarana sisa gasy polisy fananganana commissariat sy ny sisa fa aton'ny fampananana asa ato zany no tena ezana ngezabe zay arana ministère zay miandraikitra ny arenatsika zany ankibon-tany na an-dranomasina ny amaranako ny fitenenako de hoe fanadiovana ny setry ny fandrarana eto Madagasikara raha ivolana lasa nametraka atsika ny registre central de bénéficiaire effectif mbola tsy voafehiko ny tena dikany amin'ny teny gasy fa io zany dia
registre numérika io moa registre numérika io moa izay ny orinasa rehetra miorina eto Madagasikara na hiditra hiasa eto Madagasikara dia tsy maintsy mampiditra anatin'io registre io ny atao hoe bénéficiaire effectif. Bénéficiaire effectif dia olombelona izay tompon'ireny orinasa reny, actionnaire anatin'ny orinasa, misy pourcentage zany 10% ny action, na mandray anjara mifanapahan-kevitra anatin'ny orinasa ka afaka mibaiko sy mifehy orinasa io. Io registre io zany dia idina amin'ilay fraude fiscale zay mahavera vola be lehibe tokoa miditra antsika. Idina ihany koa amin'ny fanaovana asa ratsy ao ambadiky reny orinasa reny, fampiasana société écran efa voalazako teto tamin'ny farany hoe anondrana volamena antsokosoko le olona fa nanaovany anazy voalohany tsy antsokosoko tena déclaré izy fa anondrana volamena, lasa le volamena tsy tonga le vola tsy rapatrier devise katona le orinasa. Misy orinasa anankiray atsangana indray dia manao ohatr'izay. Aty aoriana rehefa manao fanamarinana ny avy ao amin'ny ministère des finances hoe aiza daholo ny rapatriement de devise mety exportation reto, tsy misy zay vao anetsika le orinasa efa rava tsy solazo enjena. Zay ny antony hoe bénéficiaire effectif tsy maintsy déclaré. Ka raha rava le orinasa, le olombelona mbola fantatra teo hoe ianona ity dia izy no manefa anazy. Raha orinasa manao kolikoly any amin'ny tsenam-barim-panjakana nisy natan'ny marché public antsika omaly, manao asa tsy ara-dalàna izy na tsy livre ny asa, enjena le orinasa dia efa rava ihany koa na hoe tsy manana le vola, dia le olombelona bénéficiaire effectif no enjentsika. Ny olona mpanao ratsy eto Madagasikara zany miafina ambadika anao orinasa tsy ho afa-maina intsony miario afahatsika mamerina amin'ny fanjakana ny vola sy fananana azo avy amin'ny asa ratsy. Satria matetika dia société écran no ampiasaina rehefa tratsy ianao alaina ny fanananao rehetrarehetra raha tsy manana le orinasa dia verina fanjakana ny vola. Zay zany lafiny voalohany ankoatran'ilay incitation fiscale anaovasika promotion d'investissement sy anadiovana ny climat des affaires. Ao ihany koa ny ady amin'ny kolikoly any amin'ny administration, indrindra any amin'ny administration fiscale sy ny administration douanière. Mitaraina ny mpandarasa sehatra tsy miankina fa tena sahirana zareo amin'ny kolikoly nefa tsy masaka mitoroka satria mbola voretra eo foana rapitsika raha le anankiray mitratra zay mitraité ny dossier rehefa aveo mbola mila vaniny aminy. Dia tena mazava zay hoe tsy misangy isika amin'izany satria sady matiantoka ny fitondram-panjakana, matiantoka ny sehatra tsy miankina, matiantoka ny vahoaka zay tokony isika amin'ilay raharaha. Dia io ady kolikoly ao amin'ny douane sy mietra io na tsara ohatrany ahoana loi de finance zay arosona entina ninareo, fa rehefa tsy miditra ny volam-panjakana dia tsisy tanteraka izy ireo, dia lasa tsika mitombo ny trosany ataontsika anatanterana miasaka pasoka. Ka eto zany dia ny mampitandrina moa tsy tsara fa miteny izay fa tena vaindohan-draharay fanadiovana ny fanangonana ketra sy fanangonana hapa any amin'ny ladoany sady misampandarana etra. Resaka koa ny somavoloaka omaly hoe rehefa jerena loi de finance sy ny sisa, jerena l'exécution dia miadana be l'exécution, amaly be l'exécution. Misy ao resaka paikady na procédure manatara anazy, misy ao fahazarana, misy ao toetra, misy ao kolikoly. Mbola marobe zany malagasy mpiasa mpanjakana, mpiasa vahoaka, mbola zatra telopolo andro fanjava raiky. Ampy zay. Nasolotra, nasina ny indemnité de logement, nasolotra ny indemnité de mission, indemnité journalière. Miezaka manatsara ny condition de travail ny gouvernement.
dia inona tsoa zany mbola hijanona amin'ilay toetra sy fahazana ratsy. Tsy miteny hoe mpiasa-panjakana rehetra, fa misy vitsivitsy manao an'izay fotsiny dia miteraka fitarazona amin'ny fanetsehana sy fanaovana ny asa izay tokony ataony fitondram-panjakana. Dia misy fahitady koa zany ao hanamaivanana procédure. Tsy afenina ity. Ny Banque mondiale raha miresaka tampoka tamin'ny dia mitaraina mihitsy amin'ny fitarazona teo amin'ny administration. Efa ekena ny fametsim-bola, efa fantatra ny orinasa manao ny asa ohatra, dia ao amin'ilay compensation, ny fananana le olona amin'ilay toerana nanaovana an'ilay asa ela be. Rehefa nanontany dia raha tsy diso 47 étapes digana fika amin'ny efapolo no arahana vao tonga ny hoe voalohany volan'ilay olona hoesorina amin'ny lalana mamboarina. Raha herinandro ny dingana anankiray zany herintaona vao vita ny dingana rehetra rehetra. Dia izay zavatra izay zany misy fepetra ho raisina. Raha didim-panjakana no mametraka an'izany dingana fito amin'ny efapolo zany dia raha fainaiza ny didim-panjakana zany dia manarana vaovao. Tsy mety zany ny manao tetika asa tsara nefa ela sy mitarazo ny fanatanterahana. Tena tsy mety zany dia miara vao fitaketo tsika araka ny teneniko tafarany nareo otony nareka miaraka amena dia zakay aza ny fanatanteraka. Dia manao zay manao engagement zany anafaingana an'io exécution anay io. Ny manaraka voalazako teo ny ary voalazana le matofoloana pirenena ambany miady amin'ny ampimambo. Tsy azitsika monopole zany intsony eto satria tsy mahasoa antsika zany. Ary ady amin'ny capture d'état na fanagiazana amin'ny fanjakana. Efa fanjakana afaka ny fanjakana misy atsika amin'izao. Dia tsy hiverina intsony amin'ilay hoe mpanambola na mpandraharaha anankiray no miantoka ohatra ny campagne électorale ka tonga ilay mpitondra no voafatotra. Itsika amin'izao zany ny olona mitantana firenena amin'izao no olona tsy voafatotra. Dia mandritra n'ity fanavozana ity zany aloha tsy misy capture d'état zany eto. Zay no ahafahanay manadio ny fifaninanana eto Madagasikara ny fandrarana, ahafahana manadio ny fampidirana ao mpiasa-panjakana sy ny sisa. Mazava ho azy io tsy mitateraka zato isan-jato fa zay hitatsika fa manao tsy mety kosa dia hiditra tsika ny fanasaziana. Misy ministre nazo sazy tsara be manko omaly hoe ny sazy zany hoe ataovy ity programme tsara be le fanasaziana manome programme. Dia misaotra betsaka amin'ny somavahoaka nanome programme tanterahana fa le ministre tena nanao fa ny anazy dia hoe ity zany mba angatana ihany koa dia nataony amin'ny sazy le izy. Zay toko no fanazavana na vateny hoentiko amin'ny maha-premier ministre dia manantitra ny fisaorana anao dia natao filohan'ny antenimieram-pirenena indrindra tamin'ny lahateny fankairezana nataonao maliala tamin'ny famaranana alohan'ny famaranana satria ny teny ianao amin'ny mahasomavamboakanao tamin'ny lidina tety ambany tetya dia voarainay le izy hoe mankahery ny gouvernement tamin'ny asa mahatsapy izay tompoko fa miara-dalana ny androm-panjakana mpanao lalàna sy ny androm-panjakana mpanatanteraka everiko tsy misy antony tsy tokony hampaomby ny fanavaozana eto Madagasikara. Marina fa misy tsy vitovikevitra ajay ary ilaina tsy vitovikevitra raha mitovevitra daholo fotsika ka samy diso hevitra dia makany amin'tsy izy. Ilaina mihitsy ny tsy vitovikevitra mihaino tsara ny finoan'ny fanoherana ny tenako tamin'ny fanontaniana omaly misaotra betsaka indrindra manatsara ny zavatra ataonay ny fanakianana tompoko tena ilaitsika efatsy tokoa. Dia makasitraka dia matofoloa makatenda atsika tompolasy tompoko faly. Isaorantsika andriamatoa Prime Ministre ny gouvernemanta mitondra an'izay lahateny mety ny
nateny akapobe zany hoe namaly ankapobeny ny fantanina zay napetraky ny solombavam-bahoaka tamany. Ya io rehefa premier ministre tsika sendrasendra marina fa nambaranao teo voasambony anao no ministre no premier ministre azafady voasambony anao no premier ministre fa mbola tsy ministre akory ary anao fa voasambony anao premier ministre. Za tompoko de mino tsisy zavatra kisendrasendra ary zay mbola nanambaranay solombavam-bahoaka marina fa maro ny fangatana natao ny solombavam-bahoaka satria mipresentea ny vahoaka telopolo tapitrisa mahery ireto solombavam-bahoaka ireto. Ireto zavatra reto de zavatra makarary zavatra avy any amin'ny vahoaka malagasy rehetra tsy ankanavaka manerana ny Madagasikara. Fa sanatry ny vava anatin'ny lela tsy hoe manakina fotsiny zahay teo na tsy nakasitraka ny asa vitanareo. Fanambaranay n'olona milaza, n'olona manambara fa tsy miasa kosa ny mpanatanteraka dia ineninay olona tsy tia tanjazana. Maro ny problema ara-tsosialy ny vahanareo araka nambaranao teo lalana ny lestage ny fahasalamana ny rano fa mbo maro moa zavatra atao ka dia iroso isika amin'ny fandraisam-pitenenana ialako tsy ny alako fontra amin'ny reo alohan'ny féministre fa no nihiraka zay tsy mety ampanovina azy anatratra volna izy dia ho etsika fitenenana misy ny mampiroborobona ny haitao arakajy ny rindry ny paositra ary ny fifandraisana lafi. Menanao tompoko ny fitenenana. Sotra Andriamakuru Andriamakuru